Shalom fandray tafaraka aminao tanatin'ity fijoroana vavolombelona manaraka ity izay an'irano tompo ampahirezanareo nandalo fahoriana manokana. Androantsika dia hiresaka manokana mahakasika ny mpitondran-tena sy ny kamboty izay tena hoe raisin'ny tompo an-tanana manokana mihitsy ny fiainan'izy ireo. Donc efa kitsika avy hatrany ny salamo hoe salamo fahavalo ambin'ny folo. Misy andinin-tsoratra masina maro be miresaka ny veuve sy ny kamboty, izany hoe miteny foana Andriamanitra ny amin'ny fiainy azy ireo manokana. Mety efa fantatrao, mety efa renao ihany fa androany tena ho amafisitsika dia ho velabelarintsika mihitsy atao anatin'ity fijoroana vavolombelona ity hoe ohatry ny ahoana mihitsy ny fiainana amin'izany concrètement satria tena mahatoky Andriamanitra amin'ny teniny. Atao jerentsika ny salamo fahavalo ambin'ny folo. Psaume 68, 5, 6. Dia izao ny voalaza hoe rain'ny kamboty sy mpanome rariny ny mpitondran-tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Rain'ny kamboty sy mpanome ny rariny dia mitovy amin'izay ihany Psaume 146, andininy fahasivy. Salamo ihany fahaenina amby efapolo amby zato andininy fahasivy. Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondran-tena. Fa mamadika ny lalan-dratsy fanahy kosa. Manandratra ny kamboty sy ny mpitondran-tena indray ozy izy eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Androany tena hiresaka aminao mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny fiain'Andriamanitra manokana ny kamboty sy ny mpitondran-tena. Araka ny voalazako taminao tao anatin'ireo fijoroana vavolombelona tany aloha dia nalain'i Jesosy sody any aminy ny vadiko tamin'ny Desambra 2021. Efatra ny zanakay mbola vao efataona ny faravavy tamin'izany dia ny taona latsaka ilay faralahy ny vavy matoa 7 taona ndray 5 taona teo dia 3 taona moa ilay anankiray. Tena tao anatina ataoko hoe fakiviana tanteraka no ny lasany vadiko satria amareny amavady dia be ny fanahiana tonga teo. Za zany eto mety hiteny ianao hoe ianao nge mpanompon'Andriamanitra, ianao nge nanana an'i Jesosy dia ahoana ny fanahiana, fa izay zavatra rehetra mety saintsainina any anatin'ny fonao any dia ho lazaiko eto avokoa. Araka ny fambarako ombenombeno hoe ity fizarana vavolombelona ity dia tena fahamarinana ny eto mangarahara ny eto tsisy modimody mihitsy eto. Ary ao anatin'ny fizarana rehetra ho avy dia tsy misy modimody, tsy misy zavatra modimody atao hoe fa tena izay zavatra niainana marina no zaraina ato anatin'ny fijoroana vavolombelona ary tena ahitanao ny herin'Andriamanitra mahagaga izany. Araka lazaiko teo efatra ny zanako tena mbola kely zareo ary ny vadiko dia tena ray anisan'ny tena be fitiavana be, ray tena mampianta zanaka be ary tena hoe natsiaro tena sambatra safinonoka mihitsy izay ny araka taminazy tao tokantrano. Tamin'ny fotoana izay nakany tompo azy tampoka dia tena mafy be ny zavatra nitranga satria sarotra be mihitsy ny any ankizy, sarotra be no niara-niaina tamin'ny ankizy, zara teo tao anatina lalina dia lalina dia mafy be ny zavatra niainako. Ny zavatra misy araka ny efa lazaiko indray tany amin'ilay fijoroana vavolombelona tapany andininy faharoa satria ny zavatra horesako dia somary mifampitohy ihany dia raha manaraka ianao dia tsara ihany izany raha manaraka hatramin'ny voalohany dia araka hoe ohatrohatran'izao ilay tantara efa nisy. Araka ny lazaiko hoe ny antehatra be tamin'olona tamin'ny voalohany dia nieritreretiko mihitsy hoe rehefa lasa ny vadiko dia misy olona be da be eo mety afaka hiaraka aminahy, hitaizany zanako, hanampy anahy, hahanay, hikarakarana izay moa ilay fahalementsika olombelona ho araka ny efa niteneniko. Kanefa za tena natoka ny tompo mihitsy ary tena hoe nisy lalana hafa mihitsy nitondrany anay dimy mianaka no lasa ny vadiko. Ny zavatra misy rehefa maty ny ray mpianakaviana, tsika angamba samy manaiky hoe izany ray mpianakaviana izany no andry akina ny tokantrano anankiray. Ao anatina tokantrano rehefa tsy ao ny ray mpianakaviana fa ohatra lasa mission dia misy fiovana ao amin'ny tontolo andron'ny fianakaviana. Na ny mety hoe ny ora fisakafoanana aza mety miova, ny mety ny sakafo andrahoana koa raha mety miova, misy zavatra miova be da be rehefa tsy ao ny ray mpianakaviana. Dia eritrereto ange hoe lasa ary tsy hiverina intsony mihitsy ny ray mpianakaviana izay andry anteheran'ny tokantrano. Dia araka ny lazaiko anao tao hoe mafy be. Mety ohatr'izay ihany koa ny rain'ny mpianakaviana fa androany aloha dia resaka manokana n'izay hoe ny andraikitry ny tompo mihitsy izany sy ny fandraisan'ny tompo an-tanana ny vehivavy mpitondran-tena sy ny kamboty
satria dia tena misy fahagagana ataon' jesosy mihitsiny no lasa mivadika araka lazaiko anao teo dia tena tsy azoko misaintsainina mihitsy ny tontolo andronay hoe ahoana nitaizako an'reto zazo reto andro vitsivitsy taorianan'izay moa dia tena tsy sarotra ny hitantarasy satria tanatina ranomaso tsisy farany ankizy le faralahy latokana moa zanakay tena hoe mikikika mihitsy hoe za te hitsapany dada te hitazona ny tanany dada te ahita ny tanany dada le vavikely tamin'izany efa taona dia tena miteny mihitsy hoe papa me manque je veux voir papa isan'andro izy manao an'izay lehibe ihany koa dia tena ohatran'izay satria ny zanako vavy matoa dia tena nanana fifandraisana manokana sy akaiky be tamin'ny dadany ary tena nanahirana mihitsy ny gérer azy tamin'ny voalohany le faharoa somary bebe tsy miteny izay fa hitako hoe nanana lalana manokana mihitsy ny tompo nitondrana azy dia verenako mihitsy io tenin'Andriamanitra io hoe maninona moa ny tompo no miteny manokana mihitsy hoe hianika amboty sy ny mpitondra-tena rehefa lasa ny raim-pianakaviana rehefa lasa ny atoka andriny ankinana dia mahatsiaro very ny tokantrano anankiray izay manokana dia tena tsiaro mihitsy amin'ny maha-olombelona hoe tsisy pia marina be le ten'Andriamanitra le resana foana rehefa misy fahoriana hoe ilaoza ny vadinao kamboty ilaoza ny vadinao mpitondra-tena zanakao kamboty fa izao ny ahy azy fa lazaiko anao fa ao anatin'ny tontolo andro izany dia mafy ary tena ary ianao tena zany be dia be ny ten'Andriamanitra nyresahana tamiko fa tena hoe misy taona tena tsy tonga dia tsotrika hoe tsy ny ainako angambany tsy niraisiko ilay izy angambany satria tsy nisy efe tamin'ny fiainako izy nisy fotoana fa tamina fotoana anankiray izay tena hoe kasihan'ny tompo natakarany fanahiko hoe aika izy izay tokoa ilay zava-misy ary ny zavatra tiako tenenantsika rehefa anaty fahoriantsika dia tsy tsika ny manao effort ny any vitantsika dia ny mitomany dia malahelo dia mamoy fo fa ny fanamasina mihitsy ny miditra antsihatra ao anatin'ny fotsika dia manova ny fiainantsika ary manova ny fotsika sy ny fomba fijerintsika ahatonga antsika hijery anana fanantenana vaovao indray rehefa maty ny raim-pianakaviana rehefa lasa ny andro ateranao amin'ny tokantrano dia miova ny tontolo andro ohatra zao hoe izay manokana izay mianaka isan'andro dia manao karazana culte izay rehefa hariva miara-mivavaka izay dia mizara ten'Andriamanitra ny ray aminay mivady dia miaraka amin'ireo izay miaraka amin'ny ankizy ohatra izany foana ny fiainanay nandritra ny fotoana maro be no ny lasa mivadiko niezaka nanao ihany tamin'ny voalohany fa ranomaso tena hoe misy fotoana ilay zanako lahy-kely nisy hira fanoana izay dia niraina tao anatin'ilay fotoana dia tsy nahazaka mihitsy izy fa nikikika mitomany be izay malahelo ny dada mitady pastera ozy ilay zanako tamin'izay za mitady pastera satria aminazy izany le pasteur ohatra hoe image ny dadany dia nitomany be izy tamin'izay dia najanoko moa ilay culte tamin'izay ary izay ny fotoana nanaova culte toka hoe farany tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 2 volana nalasana ny vadiko teo be da be ny zavatra niova ihany koa ny andavanandro niova ohatra hoe izay ny mianaka rehefa weekend dia miaraka mivoaka foana dia miaraka manompo an'Andriamanitra dia izy no mampianatra ny ankizy dia izy no mitondra ny ankizy mianatra mozika dia izy no misy fotoana izy mihitsy moa izany no mampandro ny ankizy tena hoe izy tena présent be teo amin'ny ankizy dia nefa izany rehetra izany tanatina fotoana fohy dia tsy nisy fotsiny dia sahiran-tsaina be tena very hevitra be tsy vitako ny zavatra rehetrarehetra dia izay nataoko anao hoe rehefa misy famoizana dia misy changement tampoka be amin'ny quotidien antsika ao tokantranao ary reny zavatra ireny tena mandratra fo sarotra ao antsika ny miainan'ireny tsy afaka modiana faniny ireny satria ny olona rehefa farantaona rehefa fetiny ahoana moa izany rehefa misy tsy fety ny tiako tenena fa miverina be tao an-dohako ny fety fa rehefa avy eo resahako anao fa rehefa tojo fahoriantsika dia 2 volana 2 volana raha ela ny olona no eo sy mampahiry anao fa le reste ny fiainanao dia ianao sy Jesosy ary izay ankonanao no miaraka eo izay no mahatonga hoe anoro kely anao izay zavatra rehetra ny ainako sao dia hanampy anao ahafahanao mandresy haingaikaingana kokoa ny fahoriana niova ny araka lazaiko teo hoe niova ny quotidien tsy misy dada ntsony zareo makany am-pianarana dia manao signature ny any am-pianarana dia miova lasa mama sisany eo hatramin'izay ohatra hoe misy signature na dada rehefa mandeha mamonjy fety dia mamonjy reny porte ouverte reny mamonjy fivorip any amin'ny fianarana dia mafy hatrany izany miatrika an'ireny hoe tiako tenenina hoe ny olona rehetra mety mandeha miaraka amin'ny dadany ny zanakao izany tsy misy dada dia maratra ny fonao dia malahelo ianao dia miova ihany koa ny moyen ankoatra ny hoe resaka fiainana andavanandro fiovan'ny mpifandaharam-potoana araka ny lazaiko teo
dia tena miova ihany koa ny toe-bola satria nyndray mpianakaviana ny miahy amin'ny ankapobeny dia ndray mpianakaviana ny tena manana ndraikitra voalohany miahany ankohonany ho anay manokana tamin'ny fotoana nalasana ny vadiko mety hoe nisy any ny enti-manana teo fa ny elany zany ary tena efa naseho an-tompo avokoa efa naseho an-tompo avokoa hatramina tena hoe tsy fisina hatramin'ny tena kely dia kely misy zany hoe tena 500 ny vola ao anaty poketra ny zaza noana kanefa tena hoe tsy mbola nanary mihitsy ny tompo androany aloha zany tena te hanomboka mihitsy anazavana hoe inona le changement rehefa misy olona anankiray lasa ao atokantranonao na ray mpianakaviana io na reny mpianakaviana io dia tena misy impact be amin'ny fiainana andavanandro ny tsirairay zay kanefa ahoana ny atrehana an'izay inona tena Andriamanitra ifikiranao hahafahanao tafavoaka ao anatin'izay araka lazaiko teo ihany koa dia misy koa ny fikorotanana ara-tsaina satria miova le quotidien araka ny teneniko anao teo raha ohatra hoe zazazatra patoriany dadany izy ohatra na patoriany mamany isakariva zatra hitantarany tantara hitantarany angano izy ny zatra mampandro azy ohatra dia mafy be ho an'ny sain'ny zaza ny miatrika an'izany na ho an'ny reny na ho an'ny rainy izay mbola velony eo dia be dia be ny manana ahoana moa zany olana ara-tsaina mihitsy tena somary verivery-saina kely rehefa nandalo fahoriana dia androany anefa ny tena izara aminao hoe ohatry ny ahoana ny atrehana an'izany rehetrarehetra izany za tsy afaka hoe miala tamin'izany satria za manana an Jesosy satria zay nanompo ny tompo dia hoe tsy nandalo fahoriana mihitsy ny zanako dia tsy nalahelo mihitsy dia tonga dia zakako avy hatrany tsy zay fa tena nisy période tena hoe mangidy ary mafy nandalovana vokatra izay fiovana izay fotoana taorianan'ny krismasy nalasana ny vadiko 26 décembre zany hoe mbola ao anatin'ilay volinandro fety tsara mihitsy 31 décembre farany taona no vangina fahoriana izay mianakavy kely tamin'izany fotoana izany tamin'izany moa andro ny covid dia tsy tena hoe misy olona be hoe tonga fa dia izay afaka tonga ihany no tonga teo kanefa tena tsaroko hoe maizina ny tany aman-danitra tamin'izany fotoana izany 31 décembre tsaroko tsara lasa daholo ny olona vita ny famangina dia olona praita-po vitsivitsy moa zany nanatitra tany an-trano izay trano toerako tamin'izany fotoana izany nandalo kely hoe zay araliana fa dia lasa zay fa dia samy tratry ny tamboavao mbola tsaroko hatramin'izao ny hirifiriny saingy ny tompo moa manasitrana eritreretinao hoe 31 décembre zany ny olona mieritreritra anao fety hiatrika taona vaovao ianao zany ny vangina fahoriana ary za mahafantatra olona marobe namoy ny olon-tiny andro voalohan'ny taona na krismasy na farany taona renydrehetra reny mety hoe maivamaivana ho an'ny izay tsy miaina azy fa tsaroko hoe tena mafy izay andro izay dia izay no tiako tenena aminao Andriamanitra raha nampanantenantsika hatramin'izay hoe hiaraka amintsika rehefa mamaky ny afo-tsika fa izy tsy nteny mihitsy hoe esoriny ny afo dia tena ataony manidina fotsiny tsika fa izy tena miara-dalana amintsika ary tena tiako mihitsy miteny ianao hoe fitiavan'Andriamanitra faveur manokana raha toa ianao ka mpandalovina fahoriana dia fantary fa tian'Andriamanitra manokana ianao mbola ho resantsika ny ariana any ny hoe inona ny tanjon'Andriamanitra mpandalovana fahoriana antsika mandeha tsikelikely tsika atao anatin'ity fizarany ity fa ny zavatra voalohany napetraka ny tompo tato anatiko aloha dia ny ampahirezana andreo tena hoe mbola ho anatin'ny fahoriana ka mbola tsy tafavoaka izay mahatonga izaranao an'izany zavatra rehetrarehetra izany tamin'io fotoana io tamin'izany ary mbola tena nomena za moa narary to azy ihany koa dia tena mbola narary ary tamin'ny fotoana namanginana mbola sepisepotra mbola tsy tena nahazo aina tsara dia kanefa moa zany izay ny zavatra natrehana dia tsy maintsy natrehana rehefa nandeha nefa ny fotoana dia ohatran'ny hoe tena nisy fahagagana be nataon'ny tompo tena marina be io tena Andriamanitra io salamo fa 20 andiny fahadimy sy fahaenina aleo sokafako eto mihitsy satria tsy hizara verset vida be mifantoka amin'ireo verset anankiroa izay tena manandanja be ireo ary tena niainako sy nanaovan'i Jesosy fahagagana teo amin'ny fiainako salamo 68 verset 5-6 izy teo rain'ny kamboto izy ary mpanome rarina ny mpitondra tena atomboko eo amin'ilay hoe mpanome rarina ny mpitondra tena betsaka tsika vehivavy mitondra tena rehefa andao sy ny fahafatesana ny vadintsika dia mandalo karazana ahoana moa zany karazana sedra manokana mihitsy tsika karazana ohatrany hoe avelan'ny olona ohatrany hoe aratsian'ny olona ohatrany hoe ahitan'ny olona olana ary zavatra tsy pahazo ny veuve anankiray fa veuve marobe no mifampizara tamiko dia nandalo tahaka izany avokoa be da be ny mety hoe tao anatin'ny nalasana ny vadiny nisy nangalatra ny taniny
nisy naka ohatra ny carte bancaire sy ny vola tahirinizy mivady rehetrarehetra dia nisy ny bloqué eto anatin'ny fianakaviany tsy za kory ny nazo an'izay fa nisy tranga ohatran'izay misy taona hoe ao anatin'ny fahafoizan'ny vadiny dia mialaala azy daholo ny fiarahamonina dia manilikiliky azy daholo ny fiarahamonina dia ohatrany hoe misy zavatra manokana mianjady amin'ny tsika veuve zany mihitsiny dia be da be ny zavatra lalovana dia miteny daholo ny olona ohatrany hoe nosazian'Andriamanitra tsika ohatrany hoe niala tamintsika ny tanàn'Andriamanitra ohatrany hoe tena nanota be ve tsika sa hoe ahoana mety misy fampianarana foana tsy mandahan'izay amin'ny lalana izay tondrany tompo atsika ary mandray lesontsika ao anatin'ireny fa ny tiako tenena aminao hoe matoa Andriamanitra ny teny hoe anome rariny ny mpitondra tena ny olona omena rariny zany dia tsy mahazo rariny manina moa tsy zavatra fa nytenen'Andriamanitra manitsy tsy miteny hoe tsy fantatro ohatra hoe karakarahanareo manokana amin'ny lafinoatra n'izao ao anareo manano-tena fa ny teny izy hoe anome rariny zany hoe raha ao anatin'ny injustice ianao raha ao anatina zavatra sarotra be ianao fanendrikendrehana ianao anatina fisedrana mamay ianao abandon ianao tena hoe rejet ianao tena hoe zavatra endrikendrika ohatra izany ka mpitondra tena ianao dia te-hampahery anao hoe Andriamanitra ny manome rariny ianao raha miady any amin'ny resaka tribonaly ianao raha miady any amina resaka karazana fananana ianao na zavatra nompidoin'olona ianao dia matoki ianao fa Andriamanitra no miahanao tsika veuve tsy manana mpia afa-tsy Andriamanitra ary ilay miahantsika nefa dia mahefa ny zavatra rehetra te-hampahery anao akoatry ny fahoriana izay lalovantsika mantsy dia miaraka amin'izay ireo zavatra rehetra nylazaiko ireo fiatahan'ny olona fialan'ny olona fanendrikendrehan'ny olona fanaratsian'ny olona zavatra isan-karazana kanefa ny tompo tsy miala amintsika rehefa tsika no mitoetra eo aminy tsy misy maharombaka atsika ampelantanany ary izy dia tena mampitsotra ny tanany amintsika mandrakariva dia tena te-hampahery mihitsy hoe anome rariny ny mpitondra tena matoa izay ny teneniny dia fantany izay ataony misy antony manokana ny tompo miteny anome rariny ianao noho izany aza miazakazaka ianao mitady rariny any amin'ny olombelona aza miazakazaka mitady rariny any amin'ny olombelona izay ahatra ihany ary tsy maharitra akory fa ny tompo no manome rariny ianao ary amin'izay zavatra rehetra lalovanao mpitondra tena raha vavy malala dia tena te-hampahery mihitsy hoe miantoraha amin'ny tompo fahitan'ny tompo io zavatra iainanao io ary kilazaiko teo hoe miova ny toe-bola miova ny fidiram-bola miova ny tokantrano dia sahirana tsika tsy manana ifikirana tsy manana le kanefa amin'ny tompo tena manao lalana mahagaga foana eo amin'ny fiainantsika izay ny mahakasika an'iny ho anahy manokana dia tena tsapako ary tena nandalofako izany hoe karazana rejet samihafa zany tamin'ny nandaozako ny vadiko be dia be ny zavatra nantsy ny tompo anahy be da be ny erreurako be da be ny fahadisoako tamin'ny fahavelony ary izay tena hoe nanamboaran'ny tompo fa amina fotoana fahoriana dia vao maika ny olona manarary ohatra manao an'izay izay ny tiako hampaherezana anao hoe aza manaika hitoetra anaty fahakiviana sy famoizam-po fa rehefa sendran'izay ianao dia miazaka za fa ny tompo no manome rariny ianao ary io tena tamin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny tamin'ny zavatra tena nahagaga anahy tamin'ny zavatra rehetra izay nikarakaraiko hatramin'ny nahalasana ny vadiko tena hitako tena hoe fanomezana rariny manokana nahita fity manokana teo anatrehan'ny tompo nisy taona nisy toerana anankiray nalehako izay dia nisy taratasy nikarakaraina ao amin'io tanàna io ao amin'io firenena io dia sarotra ny maka carte de résident moa zany ahafahana mitoetra tao amin'ilay tanàna tamin'izany fotoana izany dia nahagaga fa nisy taratasy tsy maintsy nikarakaraiko dia tao anatina tapabolana mahery dia nahazo an'io carte de résident io ny olona mipetraka any amin'io toerana io nefa roa taona telo taona miandry elabe tsy mahazo an'ilay taratasy misy moa amam-bolana arakaraka izay asany fa za tamin'izany fotoana izany tsy anasa ary tsy nanana taratasy manokana kanefa tena hoe nataon'ny tompo aingana be santionana izany fa misy fotoana nisy zavatra marobe ny karakaraiko dia tena misy miracle ataon'i Jesosy mihitsy misy zavatra tsy azoko hazavaina akory fikarakarako taratasy fanamboarako dossier isan-karazany dia tena misy tana amin'ny tompo manjohy eny misy tana amin'ny tompo tena hoe mampitsotra mampisokatra lalana aingakaingana mandamina zavatra aingakaingana tsy araka izay eritreretiko akory za indraindray mieritreritra ahoana ny ataoko Jesosy aiza no alehako tompo kanefa dia tena nasehoany fa manome rariny ny mpitondra tena izy tsika rehefa misy mahazo atsika dia matsiaro an'ilay olona efa lasy tsika mazava ho azy izay moa lefa niteneniko iny hoe matsiaro dia azo atao mihitsy fa miantsoantso azy sy ny mangataka famonjena aminy dia
tsy azo atao satria tsy araka ny tenin'andriamanitra fa efa tsy namany velona ntsony izy fa tsika mahatsiaro maha olombelona atsika dia mieritreritsika raha mba teo ianao dia mety afaka niaraka aminana nampiananana ao an'ity raha mba teo ianao dia ohatran'izao no nataontsika kanefa amin'ireny fotoana rehetra ireny dia se manifeste ny tompo hoe za mbola eto afaka manampy anao a nisy olona tena nikasihan'ny tompo manokana manohana amina fotoana mahakivy a tena hoe manampy a amina fotoana tena mahatrotraka na tena hitako andavanandro hitako tamin'ny fiainako andavanandro zany fanatrehan Jesosy zany zay tena tiako lazaina anao hoe raha mandalo an'izany ianao a dia matoki fa na vao mifo maraina ary ianao a dia efa Jesosy efa mandamina hoe zao ny karakarako an'ity zanako ity ohatr'izao ny fomba hitondrako an'ity zanako ity teo amin'ny lafiny fikarakarana dia araka lazaiko teo hoe za moa no ny antony isan-karazany dia tsy afaka hoe niasa na hoe nanao ahoana kanefa tsy mbola tena hoe nisy fotoana hoe tsy misakafo izay nisy fiahin'ny tompo manokana mihitsy tamin'ny fotoana izay nalasana ny vato ary androany a tena te hita manokana mihitsy izay rehetra nampiasain'ny tompo a tamin'ny ho fitahiana ho anay dimianaka satria tena misy izy ireo tena hoe fonkasihan Jesosy manokana mihitsy ny a nanohana anay a niaraka taminay tao anatin'izany olona vitsy a tsy hoe maro be fa dia tena hoe olona vitsy fa tena hitako mihitsy hoe tena nataon'ny tompo teo araka lazaiko anao teo hoe sarotra mipourvoir amin'izany amina besoin na zaza efatra zany zay raha teo a mety hoe fa nisy fomba fiainanay izay nahazatra ny ankizy nahazatra anay mianakavy kanefa noho ny toe-javatra nitranga dia tsy maintsy novany zany tsy maintsy ny s'adapter araka izay zavatra misy ny ankizy ary tsy moramora ny ainan'izany kanefa tena hitako mihitsy ny tanan'ny tompo isan'andro isan'andro ny ahanay namelona anay ny karakaranay tamina fomba mahagaga foana ny namelomany anay araka izany lazaiko anao zany hoe misy fotoana tena hoe tsy nanana izay tena nisy fotoana tena hoe tsy nisy dimanjato ny tao anaty poketra tena sahirana mihitsy ny tady gotely zanako tsy nahafantatra an'izany hoe tsy manana izany izy kanefa tena nanome ny tompo ary fomba mahagaga hatrany ny ahin'ny tompo anay tsy mbola nisy mihitsy hoe zavatra nampitotototo hoe tamin'ny vadiko vao maty dia nisy niteny anao hoe mitady asa tamin'izany fotoana kanefa mbola tsy fotoana mbola fiasana satria ny tompo manana ny fotoana dia ozy ilay olona ny teny aminao hoe zany mitady asa zany angeriliana tsy ohatran'izao ataonao izao hoe fa zany mitady asa zany tena mipopopopo mihitsy zany dia mitetotoerana be da be zany dia mandondona dia mifo maraina be dia za moa mitony fotsiny tao anaty tao satria tsaroako ilay ten'Andriamanitra hoe zava-poana ho anareo ny miaro tory sy ny fo maraina ary mihinana ny hanina azo amin'ny fisasarana zany anefa ozy dia omeny malalana na dia matory ary izy dia mety mieritreritra ny hakamoana kosa ny ianao ka za ry moa efa nisy ny teny hoe ianao kosa finoana foana fa ny finoana tompoko ny honore an'Andriamanitra ny finoana manome voninahitra an'Andriamanitra ary tsy mbola namitaka Jesosy tao anatin'izany efatra ny zanako mianatra ara-dalàna misakafo ara-dalàna ary tena mbola manaraka ary ho zaraiko anao mihitsy ny tena hoe fahitapity manokana ataon'ny tompo any amin'ny fianaran'izy ireo any tena izay zavatra mahagaga entiko ampaherezana anao raha mananoteny anao miaraka amina zanaka maromaro ihany izany zanaka efatra izany kanefa tena mihaja Jesosy tsy mbola araka ny ao amin'ny salamo 7:20 hoe tsy hanan-java-mahory zay rehetra ny ilaina dia nahazo an'izany amin'ny fotoanana ny zanako nomeny Jesosy ny zavatra rehetra ny zanako tsy nisy hoe nampahory azy ary ny tena nahagaga izay ho zaraiko aminao manaraka dia teo amin'ilay hoe raha ny mpitondra teny izy za mareny dia tena misy fotoana tena miasa saina mihitsy ny mahita anazy malahelo rehetra zazo rehetra zany dia tsy manana ray rehetra zazo rehetra zany dia ahoana zany dia mahita anazy kanefa rehefa mijery ny zanako dia hitako hoe misy opération manokana miraculeuse ataon'i Jesosy ao amin'ny fon'ny zanako ahafahan'izy ireo miatrika ny andavanandrom-piainany ihany koa tsika maha olon-dehibe atsika dia mety mieritreritsika ahoana ny amin'ireto fa tena hitako hoe ny zavatra nikasihany tao amin'ny fon'ny zanako anankiefatra na dia tsy mitovy ary ny fahasitranana eo amin'izy ireo satria hafa ny fanasitranana amin'ny kely hafa ny amin'ny lehibe fa hitako hoe tena niasy Jesosy tao anatin'ny fon'izy ireo ary tena hoe mbola matoky sy mino an' Jesosy izy efatra mianadahatra amin'izao fotoana izao tamin'ny voalohany nametra-panontaniana zareo indrindra le kely hoe pourquoi Jésus il a pris papa tena hoe nametra-panontaniana daholo zany zareo le zanako vavy moa ny teny mihitsy koa hoe nantanay sam'izay hoe data zandry ne mama zao manao inona ny an-danitra dia zao hoe monsieur reposer izy satria zay voalazany ten'Andriamanitra dia nitomany be izy mantsy anao hoe manino izy monsieur reposer ihany alors que ici on a besoin de lui zay ny teneny sady nitomany be izy za ozy aty mila anasiko manino izy alain'i Jesosy monsieur reposer ihany fotsiny
zany fanontaniana tamin'ny voalohany efa lazaikinao fa amin'izao fotoan'izao ny zanako a tena tia an'i Jesosy velom-pidirana an'i Jesosy ary isan'andronandro zay efa miverina manao ny culte zay a tena hoe miverina tsikelikely moa fa tsy hoe avy hatrany dia nanao an'izay zay tena hitako hoe mbola mitoetra ny fitiavan'Andriamanitra ary mahalala ry zareo hoe ny rainy dia mbola ho hitany a ary ao anatin'ny fifaliana ny rahanay manompo an'Andriamanitra zay ny teneniko anao hoe miahy manokana izy miahy izy matériellement miahy izy a émotionnellement miahy amin'ny lafiny rehetrarehetra ny tompo fa aza manahy ianao raha vavy aza manahy ianao raha ny lozan'ny vadinao aza manahy fa tena misy lalana ataon'i Jesosy tena mahagaga mihitsy a amin'ny fiainantsika raha iresaka kely tantarana veuve ihany koa tsika dia fantatsika tsara ny tantarany le veuve tany Sarepta tamin'ny araka tamin'ny izy ty mpaminany Eli ao amin'ny mpanjaka voalohany ihany misy an'iny mpanjaka voaloha toko fafito amby folo any miresaka ny tantara anankiray iny a le veuve anankiray zay efa tsy nanakany kohanina dia tonga Eli ny karakara azy fa raha dinitsika dia nanome aloha le veuve zay vao notahina zay ihany koa tiako ohatrany hoe izarana anetanana antsika tsika za mietreritra hoe rehefa manano tenitsika rehefa mitondra tenitsika dia natao omenitsika dia miandro eo foantsika afaka manometsika afaka manome zay ananantsika tsika ary iny no entin'ny tompo hitahina atsika zavatra mahadiso fanantenanantsika koa matetika no ahoana moa milazan'izany ohatrany hoe misapitoyer amin'ny sortsika ohatrany hoe eo santsika dia za zany manano tena dia eto dia miandro eto dia zay fa tsika afaka mizara fitiavantsika afaka mizara fotoantsika afaka mizara zay ananantsika tsika raha tsy volany ananantsika dia zay ananantsika ny zaraintsika fa zay disponibilité atsika amin'ny hafa dia iny koa ny ahafahan'ny tompo mitahantsika izy fagagana be nataon'i Jesosy satria nanana sakafo nateza ho anazy sy ny zanany io veuve io noho ny fiahinian'ny mpaminany Eli dia tena hoe ohatran'izay koa ny fiainantsika aza manahy zany za tsy hoe ahoana moa zany za zany matoko ny fitantanan'ny tompo ary zay fa namoa efa nampianariko ny zanako vao maly zao ny zanako ndresahako an'izay hoe tsika ho amin'izay toerana hitondran'ny tompo atsika dia aza manana eritreritra mihitsy nareo hoe hitady arena no ale atsika na anango-karena na anao zay ampanankarena atsika sy anangom-bola fa ny tanjontsika dia miaina isan'andro dia manao zay sitrapon'Andriamanitra ary tena zay zany hoe za tsy ampanantenanao mihitsy ny hoe mpitondra teny ianao dia za tsy ndia aprisika anao mihitsy miasa be dia andana mitady vola be dia tsy zay foana manko ny devise sy ataoko hoe défi apetrakatsika monoparental matetika tsika renim-pianakaviana irery dia tena tia ampiseho tsika hoe mahavita azy tsika femme forte tsika dia vitatsika fa za tsy ohatran'izay ny anahy tena hoe apetraka amin'i Jesosy ary mazava ny teny hoe izy ny miahan'ireo zanan'ireo vao zanako izy ny miahan'ireo amin'ny miara-bola amin'ny miara-panahy amin'ny araka resaka hoe psikolojika koa dia izy ny miahandreo dia zay ny tiako ampahirezana anao hoe avelan'ny tompony ary tena manao izy tsy haiko ianao raha mahatsikaritra an'izany fa be da be ny zazakamboty tena hoe manana faveur manokana tamin'ny tompo tena hoe tafita lavitra amin'ny fianarana amin'ny fiainana mihitsy dia misy taontsika renim-pianakaviana na ray-pianakaviana izay tavela rery teo mety hoe manana karazana fierté tsy misy maharatsy an'izany hoe tena navita kosa ianao tena natafita an'ilay zaza fa za tena te hiteny aminao hoe io ten'Andriamanitra io ny marina io ten'Andriamanitra io ny tanterahany mahatonga an'izay satria izy ny miaha azy ahoana moa mpivady ara sahirana miaha zaza ray zaza roa ny fiainana mesarotra kanefa eritrereto hoe zaza efatra zaza dimy za koa malala-panompon'Andriamanitra enina ny zanany andosiny fahafatesana ny vadiny pasteur koa moa ny vadiny fa tena hitako ny tanan'ny tompo teo amin'ny fiainany ary araka ny voalazany ao amin'ny salamo dia hoe tsy hanan-java-mahory izy fa zay rehetra ilainy dia omen'ny tompo azy dia zay ny tiako ampahirezana anao raha vavy tena ny tompo mahalala zay hiahina antsika fa andao antsika tsy asa saina be satria tsy vitantsika koa nge na mieritreritra be ary nge antsika misy taona misy moment de faiblesse tena lazaiko anao misy taona mieritreritra hoe matory dia dahitra tampoka amin'ny alina dia hoe ahoana zaza efatra ireo Jesosy karaha marary ny anankiray ary efa narary moa izy ireo fa tsy narary tao anatin'izay fotoan'izay fa Jesosy tena teo foana efa niditra hôpitaly satria nididiana efa narary efa nisy zavatra isan-karazana an-trano fa tena hitako hoe misy tanan'ny tompo manokana teo
mahita fity eo mason'ny tompontsika miahtsika manokana izy tsy ny olombelona akory zay nefa nlazaiko anao amin'ny Jérémie 17 dia voalaza mihitsy hoe voaozina zay matoky olona hotahina zay matoky an' Jehova dia tia hampianatra anao hoe andao tsika atoky ny tompo fa rehefa ny tompo ny atokisanao dia hainy ny manova ny situation rehetra azonao tombotsoa sy ny zanakao azonao tena hoe fitahina manokana fa raha ianao ny antehatra amin'olona ny amin'ny fiainanao ny amin'ny zanakao dia tavelo eo ianao tavelo ianao sady ny olombelona mandatsy ny olombelona tsy tahaka amin'ny tompo fa rehefa metehatra amin'ny tompo ianao dia manokatra lalana manokana izy dia zay tena tiako zaraina amintsika androany roa taona zay tena teo foany Jesosy nandalo ny tsy fahasalamana teo ny tompo nandalo ny tsy fisina nandalo fotsiny zany fa teo ny tompo nandalo ny akiviana fa teo ny tompo ary tena hoe namerina indray ntsika teo aminay dimianaka izy tamin'ny fomba hafa rehetra izay tsy takatry ny saina ary tsy voatanisako eto te hampaheranao amerina maky Salamo 146 netrehitra verset betsaka ihany tamin'ny voalohany hoe hozaraina ao anatin'ity fizaran'ity kanefa rehefa tena nanomboka ditako hoe mafe azy ireo verset roa ireo satria tena reo mihitsiny ary matombotompo tena mihamanokana ny mpitondra tena sy ny kamboty dia fantany ny fahoriana iainandreo ary tsy misy matakatra ny fahoriana iainantsika afa-tsy Jesosy afa-tsy Andriamanitra ray kanefa rehefa izy moa mahafantatra izy moa mahatakatra inona tsony ny antony inona ny importance ny olon-kafa sy ny olombelona raha izy Andriamanitra tena hoe tompony fahefana rehetra ary ny miasy malala ny fiainantsika dia za tena vavolombelona izany nandalo mafy nandalo tsy fisina nandalo fahasahiranana fa hitako ny tanan' Jesosy teo niaha ary nanandratra nanangana hatrany afahako mijoro ankehitriny akory tsy hoe milamina be tonga lafatra be fa tena hoe mbola miantehatra aminy ary nanoavy rapitso raha tsy fantatro tsy manana tahiry hoe hiatriako be ny ampitso tsy manana heritsaina be hoe hiatriako be ny ampitso fa fantatro fotsiny hoe eo Jesosy ary fantatro fa marina be le teniny hoe aza miahy ny ampitso fa ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy psaume 146:9 anazanako azy Salamo 146:9 Jehova andraso fatoambadika Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondra tena zay le niteneniko tamin'ny voaloha teo hoe manandratra ny kamboty sy ny mpitondra tena aza miahiahy be ny amin'ny hoaviny io zanakao io hitanao na io besoin keliny besoin affectif keliny zay tsy afaka comblentsika raha renitsika dia tsy acomble ny besoin affectif paternel mihitsy raha rayntsika dia ohatran'izay ihany koa kanefa ny tompo mahay mikarakara ny folo kely ny zanakitsika io mahay mampanadino rehefa mila manadino izy mahay mampatsiaro rehefa mahatsiaro izy ary za rehefa mijery ny zanako dia talanjona amin'ny amin'ny fahaizan'i Jesosy dia vao maika koa ampiderazy hoe reto zazy reto Jesosy dia mora tefenao kokoa no zahay olon-dehibe satria malaky kokoa raha ny fiasan'ny tompo amin'ny zaza satria izy tsy misy résistance ohatra antsika olon-dehibe dia zay ny fizarana tiako natao indray androany nampaherezan'ny tompo anao everiko hoe nitondra hery nitondra tanjaka ao anao zany marina hoe sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao ary tsika tsy manana ninina fa ny tompo manana ny zavatra rehetra ary manana ambiampy izy hiahina antsika hikarakarana antsika hitahina antsika dia misaotra indrindra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany zarao izay mety hoe mila an'izany zava-dehibe tsy mitady an'ireny antsoina hoe j'aime reny tsika milaiketsy dia izay loatra ny zava-dehibe fa ny fizarana ary ny ten'Andriamanitra dia ho tanteraka ny amin'ny voalaza hoe ny teniny dia tsy verina maina raha tsy efa natanteraka izay nampanirahany azy dia manonona fanasitranana feno ho an'izay fon'olona maratra mijery an'izao fandaharana izao fo tena mbola misenie noho ny fahoriana noho ny fahatsiarovana noho ny fisarahana tampoka noho ny adidy mavesatra ihany koa hamariny mpianakaviana hamaray mpianakaviana ny fiahinany ankizy tena hoe androany manonona ny fiadanan'i Jesosy ao am-ponao hanapaka anatin'ny fonao ary ahafahanao miatrika indray no avy miaraka amin'i Jesosy akaiky ny fety izao rehefa akaiky toy izao ny fety dia mafy be ny fahatsiarovana dia matsiaro be ireo kamboty matsiaro ireo
mpitondra tena sy matifady rehetra tsy manana ray aman-dreny intsony zay tsy tia krismasy zay tsy tia fety ohatr'izao zay malahelo fa za miteny anao hoe tsy misy tsy hain'ny tompo atao hainy ataony zavatra rehetra ary anome fifalinanao izy mialohan'ny farany taona anome fifalinanao mahagaga izy ary tena ho velom-pisaorana ny anarany ianao mbola isy fandarana ray manokana ho arahantsika mahakasika an'izay fiatrehana ny ataoko hoe tsy hoe fety akory fa fiatrehana zay zavatra mety mbola manahirana indray amin'ny faraparan'ny taona iny mbola hiveriny eto izy fizarana hafa indray dia mangataka indrindrindrindra fitondranam-bavaka ho anao ihany koa satria fantatra hoe tsy mora zao azy zao maro be nareo ny voakasika tena diraiko jesosy dia tena mangataka vavaka fa aminareo mba tena ho ampahirezin'ny tompo hatrany manangataka vavaka ho any mianakavy kely ary tena hoe ampitoetra ny fifaliana sy ny fahirezana hatrany izy mandra-piveriny jesosy eny amin'ny raha hoalanitra dia azonao atao koa fa be da be ny video ato anatin'ity chaîne ity tena hoe manasa anao arak'izay fitarihan'ny fanamasina mba hitondra hery ho anao ihany koa izany dia mirary soa dia manona fiadanan'i jesosy ho amin'ny olona rehetra tsy hakanafaka izay mijery ty partage ty veloma daholo